Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Kristina Razanamahasoa avy amin'ny Mapara no lany filohan'ny anteny mera-pirenena. Teriny Elanelambato, valy no nandresena ny Jean-Marc Sarakotomamonjy avy amin'ny vondrona manohana ny filohampirenena. Grenady nitovy tamin'ilay nipoaka ny 15 janoary no hita akaiky ny tranon'olona iray tetsy Akorondrano alina. Nambaran'ny mpitandro filaminana fa misy ifandraisana amin'ny fanafiana tetsy Tamena ny sabotsy farany teo ny nitondra ity grenady ity. Fiarina Ratoekarena, tsy misy asa ratsy fa ny fifotorana aminy no mahatafita. Ohatra amin'izany ny fanamboarana kapa fingotra sy pneu eto Andrenivohitra, 500 isan'andro ny lafin'ireo mpanao azy etsy Anosy. Ary farany, ilay teratany Ekose no tompon-daka eran-tany amin'ny fitondrana ireo fiara aingam-pandeha mahatratra amin'ny 1,900 kilometatra isan'ora. Zava-bita miavaka entina aminao androany ary anisany nahazo ny diplôma ny Guinness 4,2. Ny andindininy avy hatrany. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahiana ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara, findramam-bola tsara lanja, fiahiana ny ankohonana. Adeaterina ny araba toko klasy toko vavy amin'ity hariva ity tonga ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM ianao amin'izao fotoana izao asaina mpanajana ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Aterina moa ny fialantsiny toko klasy toko vavy amin'izao fahatarany ny fampahalalam-baovao izao noho ny fanomanana maro samihafa. Ny vaovao moa makasika ny fampandrosoana ny fijoroana ireo eo anivon'ny anteny mera-pirenena no entintsika hanomboana izao fampahalalam-baovao izao. Lano filohan'ny anteny mera-pirenena ry Kristina Razanamahasoa, kandidata natolotry ny Mapara sy ny GPS Isambato 7/70 tamin'ny vato misa 7/70 no azony. Ny candidat Jean-Marc Sarakotomamonjy kosa no nifanandrana tamin'ny fividianana filohan'ny anteny mera-pirenena ity. Isan'ireo tafiditra tamin'ny fandaharam-potoana fivoriana manokana ny ireo solombavambahoaka ireo moa izay nitanterana androany ny fividianana filohan'ny anteny mera-pirenena. I Kristina Razanamahasoa izay vehivavy voalohany hitarika ny anteny mera-pirenena ihany koa. Ny famerenana ny asan'ity anteny mera-pirenena ity ihany koa no imasoany Kristina Razanamahasoa raha nambarany tamin'ny fotoana naterahany famindram-pahefana teo aminy sy Michel Ratsivalaka izay zokiolona indrindra amin'ireo solombavambahoaka nitarika ny fotoam-pivoriana tamin'ity androany ity. Rehefa vonona moa ny sary mahakasika izay dia ho tanteritsika eo ihany fa solombavambahoaka miisa 12 kosa no tsy mari-potitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana. Raha toa ka mazava fa efa mipetraka avokoa ny ankamaroany ireo vondrona isan'isany ny Tsimbazaza. Mipetraka izao ny vondrona Rososina dia ny vovonana manohana ny filoham-pirenena Ampirinasy sy ny Mapara. Fanadihadiana mahakasika izay ary no arantsika. Mizara roa mazava ireo solombavambahoaka etsy amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza. Raha ny efa hita maso nandritra ny fifidianana ho filohan'ny anteny mera-pirenena dia nipoitra Ampahibemaso ny vokatry ny fihaonana no tanterahiny teny Bevalala. Ity vondrona ity dia manohana ny filoha ankehitriny. Na dia tsy afanan'olotra praiminisitra aza nefa ny vovonana na ihany koa tsy naharesy noho ny fifidianana no tanterahina androany dia manana ny tanjany ary mipetraka ho mpanohitra etsy Tsimbazaza. Misy avalo ireo antoko politika anatin'ny vovonana ahitana ny Ankolafy Ravalomanana, Malagasy Miaramiainga na ny MMM, ny MTS na ny Malagasy Tonga Saina, Antoko Maitso, ny MDM na ny Mientana ho an'ny Demokrasia, ny Lezasy na ny Autre Sensibilité ary ireo tsy miankina. Vondrona iny napetraka afana mametraka filoha. Hitantsika eo raha pitsy mametraka an'ilay vice président sy ny questeur. Fa tokony hijanona foana iny vondrona iny raha mindrahina tsara midehitra. Hatramin'ny 3 maraina izay ny voro mbola nanana 7/70 izay omaly tao daholo.
androany zay enina bimpolo nga misy toera tsy diso nisy raiky ambe folo zany nikisaka zay no azoko ambara zany hoe mety nisy tamreo raiky ambe folo zany iova hevitra noho ny maraina ny andro satria mety tsy naresinahitra azy ny programme anasa na ny tetikasa tiany andriamatoa zao maksa natao. Rony izao no nisy vehivavy nitondra ny anteny miram-pirenena ary avy amin'ny mpanohitra ny fitondrana ankehitriny. Tsy manao tsinotsinona ireo vondrona manana ny heriny ireo ny mampara izay miisa 7 na dia naharesy nandritra ny fifidianana tetsy amin'ny anteny miram-pirenena. Manampy azy ireo akaiky ihany koa ny GPS na ny groupe parlementaire spécial. Raha natao anefa ny kajikajy dia azo lazaina fa vitsy anisa ny vovonana manohana ny filohan'ny tetezamita raha toa ka tsy misy mivadika amin'ny fanekena ireo mpikambana sasany. Zasika hoe majorité minoritaire ny zavatra misy raha 49 zay mapara dia ny ampy an'ireo GPS nagnampy anay dia tafiditra eo amin'ny 76 eo zany zay zao dia mba nisy sara sitrapo zany nagnampy anay anankiray nazahoanay ny 77 iny. Isorana lehibe le député namana zany zay tosika hoe ny fagnampy tamin'izy io satria zao zany va tena mipoitra le safidim-bahoaka satria ny mapara ny maronisa teo fidiany solovam-bahoaka dia mbola izy koa zao amin'ny falanina nazahoana ny foloan'ny anteny miram-pirenena izao. Nandritra ny fifidianana tahaka tony dia tsy azo lavina ny ady varitra izay avy dia avy eny andapa. Mahalona izany indrindra dia atanjaka ny vondrona manohana ny filoha teo aloha ka mety ampangozongozo ny fitondrany ny filohampirenena Rajonary Mampianina. Vaovao ny toekarena avy hatrany no indra no izantsika izao fampahalalam-baovao izao nanangaraka ady tamin'ireo mpanao raharahana-andramena ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina. Fantatra moa fa hatramin'ity volana febroary ity dia somary nipirina ary nisy mihitsy azy no nandositra ny ala ny Madagasikara ireo londohany ny mpisorona tamin'izany. Azy sarobidy matratra 900 taona kosa ny mbola tavavoaka ntsokosoko ny volana janoary farany teo tany Antanambe Mananara. Andramena moa izay efa nogy azy ny fanjakana izy ireo. Fanadihadiana makasika izay no arantsika. Tany am-boalohany Eropa, Allemagne, Chine, hatrany Amerika no nandray boîte rose avy eto Madagasikara. Taty aoriana namoaka lalàna ny sena Amerikanina fa tsy handray boîte rose avy etỳ Madagasikara intsony. Nanaraka azy toy izany koa ny Europeanina sy Chine. Tsy tery lalana nefa ireo mpanao afera mahita fomba hafa hamoahana tsokosoko ny andramena malagasy. Ankehitriny zany efa Chine koa ao anatin'le firenena izay sarotiny koa amin'ireny zavatra ilegaly ireny amin'ny sariny iraisam-pirenena zany le image internationale dia efa sarotiny zareo. Ny any ataon'ireo mpanao ratsy zany amin'izao fotoana dia voakany eto Madagasikara izy dia alefana any amin'ny pays africain dia izay vao alefan'ny Chine efa voadio zany izy dia ohatran'ny hoe hazo avy any Afrika. Vao tsy ela akory izay sambo iray nahitana boîte rose 100 taonina no tratra tao amin'ny sisin-dranomasina Tsinanana manakaiky ny Zanzibar. Hazo sarobidy avy ao Mananara saika ondrana makany ivelany ireo ary mpandraraha no voaroeroe ho mpitompona andraikitra amin'ity zava-mitranga ity. Tsy afa-po tamin'ny didina voaka ny fitsarana hatramin'izay ny eo anivon'ny Alliance Voargasy na ny AVG mitaky fampiarana lalàna ho an'ny voaroeroe izy ireo. Tsy nafapoan'ny Alliance Voargasy mihitsy ny didy hatramin'izay. Raha izay nitakinay ny fampiarana an'le ordonnance 2011 001 izay manambara fa migadra 2 taona hatranomaizina ary mandoa 2 fois ny valeur marchande raha voroen'le hazo zany ny olona tratra manao an'io na mitatitra na manondrana na manapaka fa hatramin'izao mbola tsy nahino izay misy olona tratran'izy io. Hazo andramena hatrany amin'ny 594 no efa tapaka teto Madagasikara hatramin'ny taona 5 nanomboan'ity resaka boîte rose ity. Raha tombanana dia manodidina ny $200 ny tombatomba amidiny ireo. Efa fantatra anarana avokoa ireo mpanao ity afera ity araka ny fanadihadiana nataonay. Misy 520 izy ireo no efa arahan'ny fanjakana maso akaiky ary député lany farany teo ny iray avy amin'izy ireo. Misy tompony hotely lehibe sasany any avaratra any, eo ny mpandraraha sy ny mpiasan'ny rano sy ny ala. Fanahitana fidinany kosa ny vidim-bary teny an-tsena tato anatin'ny herinandro izay tsy nisy fiantraikany firy loatra moa tamin'ny abetsahany vary fividin'ny mpanjifa nefa izany tsy hita loatra ihany koa ny elanelana amin'ny vary lafo isan'andro teny amin'ireo mpananjara nojidena tamin'ity androany ity. Ny Andorandrenarso.
Nidina 10 ariary ny kilaon'ny vary teny amin'ireo mpanjara eto Antananarivo renivohitra tato anatin'ny herinandro. Ny vary fotsy toy ny makalika sy ny tsipala no tena voakasika izany raha nambaran'ireo mpivarotra trany. Manodidina ny iray gony eo no lafo ny mpanjara iray eto amin'ny tsenany Mahamasina isan'andro hatramin'izay. Tsy lavitra izay nefa no lafony tamin'ity herinandro ity. Ohatrina ny vary fotsy tamin'ny herinandro dia ohatrina izy tamin'ity? Tamin'ny herinandro izy 700 dia izao izy efa mbanidina kely 700. Niakatra kely fotsiny ohatra raha misy raiky tapo niakatra aminy dia izay. Isan'andro ianao mety hoe malahy 7 tapo dia niakatra 7 tapo? Raha indray andro aloha tsy arakaraka, indray andro tsy mahalafo raiky tapo, indray 2 andro vao mahalany 3 andro. Raha mandeha izy dia indray andro. Amin'izao fotoana hoe nidina kely izao izy dia mety mahalafo 4 ianao? Ray ihany raha fara mahalafo. Ny fiakaran'ny vary aloha no fantatra fa antony mahatonga izany fidinan'ny vidim-bary izany. Raha natao hohanina ho an'ny ankamaroan'ny tokantrano any ambanivohitra ny vary aloha, tsy mampiova ny vary vidin'ny mpony eto andrenivohitra na lafo na mora ny vary eny an-tsena. Tsy mahatsikaritra izany fidinana izany akory ireo mpiantsena sasany. Tsy maintsy hohanina ny vary ka tsy maintsy fidiana. Ela be any ny vidy dia tsy fantatro intsony ny elanelany. Ohatra hoe malany vary ohatra hoe 2 andro dia mividy indray dia tamin'ny herinandro izao 5 kapoaka vidin'ny isaka 2 andro. Ohatra hoe 4 kapoaka, ohatra hoe 9 kapoaka ohatr'izany. Ary ny tamin'ny herinandro ity miova ve izay? Ohatr'izany foana. Saika tsy nahitana fiovana kosa ny ankamaroan'ireo entana sasany ilaina amin'ny andavanandro toy ny menaka, ny siramamy sy ny lafarinina. Ny sarandalina no tena nahitana fiakarany tatoato noho ny fiakaran'ny viditsolika. Afa manodidina ny 3 miliara ariary isan-taona no vola lan'ny fanjakana tamin'ny mpiasam-panjakana matoto na ny antson'izy ireo hoe fonctionnaire fantôme eto Madagasikara araky ny fanadihadiana izay natao. Tsy fantatra mazava moa ny isan'izy ireo noho ny tsy fisiany ny fanisana na ny recensement hatramin'ny taona 9 ny taona 7 kosa no natombohan'ny fanisana azay mahatratra ny amin'ny 3 alina sy 1 tanoany arakely indrindra ny mpiasam-panjakana matoto eto Madagasikara. Ny fikirakarana andraharaha entiny tantana ny mpiasam-panjakana ihany koa no mahatonga izany eto amintsika fanampanazavana. Sarotra ny miditra ao mpiasam-panjakana. Voalaza matetika efa tsy misy ny posta azo omena ho an'ny zana-bahoaka eo anivon'ny fanjakana. Marina fa ireo fantatra fa mpiasam-panjakana no tsy ara-dalàna no minimy andika ny lalàna. Izany hoe olona tsy tokony ho mpiasam-panjakana akory nefa mandray vola amin'ny fanjakana. Isan-taona tombanana hatramin'ny 3 miliara ariary mahery no vesatra entin'ny fanjakana no izy ireo. Izany hoe ny anakaraman'ny fanjakana azy ireo. Ny antontanisa fantatra farany ny taona 2024 no tombanana ho 3 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 5 sy 3 alina sy 1 hetsy ny isan'ny fonctionnaire fantôme eto Madagasikara. Everina fa nitomby io nandritra ny vanim-potoanan'ny tezamita. Eo aloha ny fitombohan'ny mpiasam-panjakana nampidirina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna fa eo ihany koa ny antony hafa. Vitsy nefa ny fitarainana na tranga hitan'ny ministeran'ny ati-tany momba ireo mpiasa matoto anetsiny minoana amin'ny fanjakana malagasy ireo. 10 ny tranga voarainy avy eo anivon'ny sampana misahana ny fanaraha-mason'ny mpiasam-panjakana tamin'ny taona 13 sy 20. Ao ny fanodinkodinam-bola, ny mandray karama roa. Mamboatra ny firenena ity tranga iray ity fa indrindra makely ny erijika ahafahan'ny zana-bahoaka miditra ao mpiasam-panjakana. Hoe mpiasam-panjakana matoto na le hoe fonctionnaire fantôme moa zany dia arak'izany anaran'izany hoe fonctionnaire izy zany hoe mpiasam-panjakana no raisina ara-dalàna. Zany hoe misy ny fifanarahana na ny contrat mazava tsara, manana numéro matricule mazava tsara, mandray volam-panjakana mazava tsara, karama isam-bolana, kanefa dia tsy miasa izy. Zany hoe tsy tonga any amin'ny toeram-piasana. Misy amin'izy ireo zany azo sokajiana ho anankiroa. Misy ireo mahazo fanendrena mihitsy affectation. Kanefa dia tsy mamonjy an'ilay toerana zay anendrena azy ary dia tsy miasa. Misy ihany koa indraindray fahadisoany ny mpampiasa ny ministera izay tsy manome fanendrena na ihany koa affectation ho an'ilay mpiasam-panjakana. Ny 7% ny fonctionnaire fantôme dia ao amin'ny tontolon'ny fampianarana avokoa noho ny firaisana tsokombakomba eo amin'ny mpiasa sy ny tompona andraikitra no antony mabetsaka azy ireo. Aorian'ny fampianarana dia ny sehatry ny fitsaboana. 3 hatramin'ny 5 taona araka izany no fotoana iasan'ny mpiasam-panjakana any amin'ny toerana anarahana azy. Fepetra no raisin'ny ministeran'ny ati-tany izany anaraha-maso ireo mpiasam-panjakana matoto ireo. Ny fepetra raisina moa zany raha ohatra ka misy tratra amin'izany tsy fanaovana na didy aman'andraikitra zany dia mametraka izay ny fampiarana ny sazy
voalohany sazy raisinay ny fanapahana ny karama aloha satria iny dia malaky tapahana ny karama satria tsy mety zany olona mandray karama nefa tsy miasa zany faharoa dia mapakatra zay ny amin'ny antsoina hoe flankevitry ny lalatsona hoe conseil de discipline eny anivon'ny ministera ny asa-panjakana dia anjaran'io conseil de discipline io no manapaka na horoahana tanteraka le olona na ho ampidinina grady na ho votsorana maimaimpona izay zany no fepetra ataoko hoe mesure administrative azon'ny ministera raisina. Endrika iray isehon'ny kolokolo aniovan'ny fanjakana ny mpiasa-panjakana matoto. Ny volana janoary 2024 no nisy fikasana farany anisan'ireo mpiasa-panjakana ka ny itily farafaratsy ny 3,000 amin'izao fonctionnaire fantôme ireo no tanjona tamin'izany saingy nampandamoaka izany noho ny fivoaran'ny raharam-pirenena. Vaovao tsy fandriampahalemana kosa dia grenade offensive iray no hita teny amin'ny fokontany na koranao ndrefana tamin'ny Omaleriva. Nisy nametraka moa tao anaty toeram-pidiovana tokantrano iray ity fitaovam-piadiana mahery vaka ity niaraka tamin'ny poketra ireo jolaza nanafika ilay tranombarotra sinoa teny an-tanimena ny sabotsy alina teo no fantatra fa nitondra izany grenade izany raha ny fanazavana izay nomeniny avy ao anivony ny mpitandro ny filaminana. Zora Kotony indrainy sy Nandriana Rajanson no nanao ny fanadihadiana. Ny afina teto amin'ny manodidina teto ireo jolavy nanafika teny amin'ilay tranombarotra sinoa teny an-tanimena rehefa nifanenjika tamin'ny mpitandro filaminana. Nisy tamin'ireo jolahy no nisitrika tato amin'ny toeram-pidiovana ity, ny sasany kosa nidaboka ny afina teto ambadika ity trano ity. En'ireo manodidina no nahatongavan'izy ireo teto fa saingy tsy nisy nahasany voaka no nitahotra. Raha ny tombatombana mety navelan'ireo jolahy teto ireo entana sy grenady ireto. Nisy nahatazana ihany anefa ny sasany tamin'ireo manodidina. Le izy zany nisy ankizy le sasa tamin'ny anora sasany teo dia niditra tao amin'ny dosy dia nahita an'le grenady dia nazakazaka ny antso lehibe hoe andaovatra misy bomba tsy dia lehibe motsiny fa nandeha nijery dia vao nahita an'le izy dia hita hoe tena grenady tokoa izy dia misy sachet somary hafahafa zany tao anatiny dia tonga dia nantso ny mpitandro ny filaminana. Lahady maraina tsisy ninona, ny alahady hariva tsisy ninona, tsisy ninona zany ny alahady tao fa ny sabotsy ny androany maraina koa dia tsisy ninona fa ny hariva teo zany tokony areo ny olona izay mipetraka zareo tao ambony no andeha hanao dosy no nahita an'io grenady io sy le poketra dia tonga dia nifampiteny dia miteny tamin'ilay anabaviko tatsy Olona iray andeha sasany harivan'ny alatsinainy no nahita ireto fitaovam-piadiana ireto. Tonga dia nampandray ireo olona hafa tao an-trano izy. Rehefa nahita ireo grenady sy poketra ireo tompo-trano dia raiky tahotra ary nampandray avy hatrany ny mpitandro filaminana. Tonga zany zava-misy tena toerana ny avy ao anivon'ny Emoreg. Natao ny hetsika rehetra nijerena ilay grenady niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra misahana ny resaka fipoahana sy ny bomba. Teo no nahitana fa grenade offensive ilay izy. Dia tsy maintsy misy an'izao procédure zao satria tsy azo minimisena mihitsy mba ialana an'le hoe sanatria tahaka an'izay kana boaty kely fotsiny eo dia tsy maintsy manao an'izao moyen rehetrarehetra zao tsika zay ny dikan'izany. Eo zany misy toerana rehetrarehetra dia tokony ho mailo mandrakariva zany mampandray aingana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha any an-dafy ianao anaty métro dia misy foana hoe soyez attentif dia tokony hatra amintsika koa zany zavatra satria efa ao anatiny zany misy ny mpanao roa zany amintsika eto ao anatin'ny période post électorale ka voalazako aminareo foana antsika zao dia manarahota ny mpanao roa rehetrarehetra zany. Raha ny nambaran'ny avy ao anivon'ny mpitandro filaminana mitovy tamin'ilay grenady miboaka teny Anosy tamin'ny 12 janoary ity hita ity. Fataoriny ny fipoahan'ny grenady tetsy Anosy ny 15 ny volana janoary lasa teo dia marary iray sisa notavelo amin'ny trano famelomanay ny hôpitaly Asiera amin'izao fotoana izao. Raha tsy ivina moa dia misy 550 ireo niditra teny amin'ny hôpitaly tamin'ny fotoana io. Efa misy ihany koa ny fandraisana ndraiky ny mpitandro ny filaminana amin'izay nahavanina ny loza ary efa mahita soritra izy ireo amin'ny fanadihadiana izay ataony fanampanazavana trano no arantsika. Nalahelo mafy tamin'ny ratsy nataon'ireo nahavanina ny loza ny mpiandrin'ny Gabriela. Izy irery sisa amin'izao fotoana izao no tsaboana ao amin'ny famelomanaina eto amin'ny Asiera. Ny atsara ny fahasalamana nandritra izay fotoana namindrana azy tato amin'ny famelomanaina izay. Na izany aza hita taratra teny amin'ny endrika ity ramatoa mpiandry azy ity ny alahelo sy ny adezerana. Amiko aloha zany raha aminahy dia fisaoranao anazy na vita an'izao zavatra tsy nety zao satria tsy haiko hoe inona dia nahatonga azy nanao an'izao. Lasa hoe majinika avy lasa tapatongotra nefa lehibe ao ambony mianty dia lasa majinika ohatr'izao ny tapatongotra sy maty foana.
efa misy mangirina kosa ny fanadihadiana mahakasika iny raharaha iny mifandray avokoa ny tranga fipoahana na fahitana grenady ny fanesesy tamin'ity rovolana ity olona na vondron'olona tokana avokoa araka izany no navanina ireny na nyteny amin'ny 67 hektara na nyteny anosy na ny grenady hita teo an-tanimena na ny fahitana grenady omaly tetsy Akorondrano. Efa nisy ny dingana nataon'ny gendarmerie-pirenena sy ny polisy-pirenena ka nahitana fa mitovy avokoa ireny tranga ireny. Io moa raha reny taloha reny zao reny totsika hoe teny amin'ny anosy reny a rehefa nanao appel témoin moa zay le hoe miantso olona manam-baovao dia efa maro mihitsy ny tranony savaina maro ny olona natao fa mitora nefa mbola tsisy tena hoe mifandraika ny liberté n'olona manko tsy azonao dia hoe atao tsinitsinina satria droit fondamental ny liberté sy maintsy misy procédure ho atao ka rehefa hita ka mbola tsy dia misy loatra le charge tsy azonao atao na anaty iny amin'ny tribunaly na hitazona iny éternellement ao amin'ny brigady vao entsika lalàna koa zay amin'ny zavatra zay koa tsy midriky hoe reny olona zay ny dénoncé n'olona reny dia afaka na iny fa mbola ao anatiny enquête tanteraka araka voalazako teo hoe tsy azo terina ohatran'ny voalobon-tsazy io mety ho herinandro vita herinandro ny fandriana fa tsika zao fa ataontsika hoe ray volana mbola tsy tena hita hoe iza malina misy ny andro zao fa mbola ampanaovana azy moa ny ao amin'ny section de recherche criminelle sy ny BC zay miaraka amin'ny salahy. Raha ny fahafantarako azy aloha dia efa nisy tany amin'ny 10 tany 10 tany ny anso tarbia azo ny laza toerana sy ny namany iva efa nijerena moa izy tsy nahitany inina ary tsy dia misy hita hoe misy mifandray loatra. Tafiditra ao anatin'ny tsiambaratelo ny fanadihadiana ny vokatra efa eo am-pelatana mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nataon'ity manamboninahitra ity dia efa miaina ny fifampiororona tahaka ny any ivelany isika eto Madagasikara raha mitohy ireny. Ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana no tena antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Tombanan'ny gendarmerie-pirenena ihany koa fa tambazotra efa mahatianina no azo ilazana ny navanona ireny fa tsy olon-tokana na vondron'olona ary mifandray amin'ny resaka politika hatrany izany. Vaovao ara-tsosialy dia tsy mbola nisy ny didiny voaka tamin'ny raharaha ady tany dia tsy ankatso. Nisy moa ny fampiatsoana ireo mpiasa misa 17 sy ny mpianatra iray teny amin'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Fitoriana mahakasika ny fikasiana ny tany-panjakana no antony izany. Raha ny zava-misy aloha hatreto dia ny fanjakana ny tany fa ny trany kosa dia ny croix fanadiovana ny tanàna. Izay no antony izany raha ny fanazavana izay nomeny ny croix trany. Tsy nahazo ny hevitry ny mpitory kosa moa ny mpanao gazety dia ny antoerana andrasana amin'ny volana maritsa ho avy izao ihany koa ny tohan'ny fitsarana. Mahakasika izay vaovao ara-tsosialy izay dia tsy misy asa ratsy fa ny fanajana azy no mampisongadina ny asa iray. Ohatra amin'izany moa ny fanamboarana ny kapa fingotra efa mahery ny 30 taona izao no nanaovan'ny fianakaviana iray io asa io. Tokantrano maro ihany koa no miara-misalahy amin'izany asa izany etsy Anosy. Ny fitoam-pahavaratra moa no tena mampandeha ny tsenan'ny kapa fingotra. Fanadihadiana Zora Kotondrina. Fotom-piveloman'ny tokantrano 20 eo izay mpianakavy avokoa ny fanamboarana kapa fingotra. Tsy voaresaka firy ty asa ty ato Andrenivohitra. Antony tsy ny Tandrenivohitra no mpanjifa azy fa ireo avy any amin'ny faritra Atsimo sy Andrefanosy. Mety mahalany hatramin'ny kapa 500 isany iray amin'ireto mpivarotra ireto rehefa tena mandeha ny tsena. Misy maka 400, 500 pera. Rakara misy paka maro ndray andro misy 10 izy ny tonga eo, misy 5 izy ny tonga eo dia maka 200 ndray, 300, ohatrany 100. Rakaraka sy alaina eo zany. Olona any amin'ny sisiny any zany hoe Fort Dauphin, Mapikony, Mazanga ohatry zany. Any amin'ny sisiny any tena maka maro azy ty. Mahatratra hatrany amin'ny 70 mahery any ireo olona mivelona amin'ity asa ity ary hatrany amin'ny dadaben'izy ireo no nanomboka ity asa ity, izany hoe taranaka fahatelo ireto manao kapa fingotra ireto. Misy ny rahalahy sy ny iray-tapo amin'ireo fianakaviana mpanao kapa fingotra ireto no efa tafita ka miasa toy ny mpitsabo, miaramila, mpiasa-panjakana ary ity asa ity no nampianaran'ny ray aman-drenin'izy ireo azy ireo. Pneu efa simba eny amin'ny garazy maro eny no ampiasain'izy ireto, akora tsy dia sarotra tadiavina loatra eto amintsika. Efa samy havanana amin'ny asany avokoa ny tsirairay eto. Mahavita kapa manodidina 20 isan'andro eo ny olona iray. Amin'ny atsasakadany latsaka eo zany manao ny ray. Arakaraka le asarotan'le tapany sy le commandany le olona atao ohatr'izao, atao ohatr'izao. Mahavita kapa isan'andro.
eo amin'ny roapolo zany roapolo latsaka roa latsaka telo ny eo amin'ny efatra eo zany laninay isan'andro any amin'ireny karaza le manana kamy eo reny zay makafatana pneu. Asa mahavelona araka izany ny asa fingotra. Rehefa fotoana tahaka izao miandahy miambavy ny fanamboarana ny kapa mandeha ny tsena. Miantoka ny ekolazy sy sakafo isan'andro ary ny hofatrano izany mahavita tsara ny filan'izy ireo isam-bolana ihany koa. 900 ariary ny vidin'ny kapa ho an'ny ambongadiny ary mahatratra amin'ny 300 ariary izany ho an'ny atsinjarany. Misy ihany koa ireo mpanjifa ny tonga dia manantona ity mampanamboatra arak'izay tiany. Manao commande spéciale aty zany satria zany tsotra be ilay izy voalohany indrindra aloha zany mba mametsena ho an'ilay malagasy dia mety amiko koa izy amin'ilay kojakojako-ny resaka hoe fitafiko zany tsy dia mivaky lo resaka hoe sahirana amina tennis zany fa tonga dia vita ilay izy mandeha naiza naiza dia mety foana ilay izy. Ny alaiko za zany vao manomboka maka tsy vao hitsapatsena. Firy zao ny alainareo? Ny amin'ity zao folo amin'ilay capacityle ny tiranil firy dia efatra. Ity fianakaviana ity sisa no mpanamboatra kiraro fingotra ety amin'ny manodidina. Ataony avokoa rehefa zavatra vita amin'ny pneu nylon toy izao. Isan'izany ny cylindre bloc, ny amboa ho an'ny seza vy, ny potin ho an'ny sarety sy ny maro hafa ihany koa. Tsy dia misy fifaninanana loatra ity asa ity. Mampanamboatra fitaovana vita amin'ny fingotra sy pneu eto avokoa na orinasa tsotra na garazy hatramin'ny olon-tsotra manao ireny karazana adaptation samihafa amin'ny fitaovana ilaina amin'ny andavanandro ireny. Vaovao ara-panatanjahantena miaro kolontsaina dia totosa tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena andro amin'ny maraina ny fizarana ny loka ho an'ireo roapolo voalohany tamin'ireo 12 nandray anjara tamin'ny fifananana saripika izay nokarakarainy ny maison Mao sy ny Tetsenivo ny maison sport ihany koa miaraka amin'izany ihany koa moa any teo anivo ny etafita miaran-tsoa no mitatitra ny makasika izay fa vaovao izay. Razafy mandimby menja mengolany nahazo ny amboara tamin'ny fifaninanana saripika izay nokarakarainy ny maison du sport. Vola mitetina 10 ariary no azony tamin'izany. Paka sary tsotra izy ary samba no nandraisany anjara tamin'ny fifaninanana toy izao. Anisana sary kazandray anjara ny fitiavany maka sary ary indrindra ny fanatanjahantena. Voalohany indrindra nangalako an'io sary io zany somary spontané sy à l'improviste. Ny amin'ny tena marina niaraka tamin'ny namako izay dia hoe ry zareo no alaiko sary milalao baskety dia ilay ankizy kely anankiroa zany sendra teo dia ohatry mbana finaritra anahy dia nitifiriko dia ny tena tiako amin'ity sary tiako zareo mbola kely ihany dia ohatry ny hoe na hoe kely ary izy dia efa mankafy sport dia afaka atao ohatry ny hoe taratra mba ho anirina zany izy mba mety ho lasa mpilalao basketball matiana ihany. Nahatratra arivo mahery 2020 ny mpandray anjara tamin'ity fifaninanana saripika ity. Anisan'ny tanjon'ny mpikarakara anatin'izao hetsika izao ny fampirisihana ny rehetra hiditra amin'ny sehatry ny fanatanjahantena fa indrindra ny tanora. Saika olon-tsotra avokoa ny ankamaroan'ny mpandray anjara na izany aza nefa teo ihany koa ireo matianina. Sarotra araka nambanan'ny mpitsara ny safidy ireo sary mendrika indrindra satria saika kanto avokoa izay sary voaray. Ny critère atao anatin'ilay izy maha-professionnel ny tena moa zany nametrahan'ny mpikarakara n'ilay fifaninanana dia nijerena daholo mipitsopitsony rehetrarehetra hoe amateur mandray fankatsary dia nefa ny mahafehy tsara n'ilay sary na dia noir et blanc nampiseho an'ilay critère nitadiavan'ilay mpikarakara ao anatin'ilay izy zany dia izay zany taty aminay taty amin'ny jury zany hoe olon-tsotra tsy hoe tsy mahafehy appareil photo fa matoa izy nazo misy sary iny dia izay ilay tanjona zany hoe fampivoarana an'ilay sport aloha zany nametrahan'ny mpiandraikitra n'ilay izy fa taty aminay mpitsara zany nahita hoe tsara ilay sary raha zahay maka an'ilay izy zany maka an'ilay sary tsara ilay izy dia ny ray hevitra moa ny rehetrarehetra hoe mena tombon-dahy zany ilay amateur ao anatin'ilay izy. Ny maraina teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina no nizarana loka sy lela vola ho an'ireo sary 20 mendrika indrindra. Ankoatran'ny voalohany dia nahazo lela vola mitetina 2 hetsy ariary ihany koa ny faharoa, 2 hetsy ariary ny fahatelo, 3 alina ariary ny fahefatra hatramin'ny fahafolo, ny ambiny kosa hatramin'ny faha 20 dia nahazo 2 alina ariary.
fa iverenantsika kosa ny lafin'ny politika satria dia efa vonona moa ny sary lano filohan'ny anteny meram-pireneny Christine Razanamaso kandida izay natolotry ny Mapara sy ny GPS isam-bato 7/70 tamin'ny vato misa 7/70 no azony tamin'izany. Ny kandida Jean-Marc Sarakoto Mamonjy kosa no nifanandrina tamin'ny fifidianana filohan'ny anteny meram-pirenena ity. Isan'ny tafiditra moa tamin'ny fandaharam-potoana ny fevrier manokana ireto solombavambahoaka ireto no tanterahina androany ny fifidianana izay ho filohan'ny anteny meram-pirenena. Kandida roa no nilatsaka ofidiana ho filohan'ny anteny meram-pirenena i Christine Razanamaso kandida natolotry ny Mapara sy ny GPS sy Jean-Marc Sarakoto Mamonjy avy amin'ny plateforme pour la majorité présidentielle. Ny Ankolafy Ravalomanana, Iaraka Isika, VPM, les As, MTS, ny Antoko Maitso, ny Patram sy kandida tsy miankina maro no nanolotra an'ity kandida ity. Taratry ny fifamelana sy ny fampiavanana izao fanolorana an'ity kandida ity raha ny nambarany solombavam-bahoaka Antra Razafy Manatsoa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana nandritra ny fampelezan-kevitra nataony ho an'ny kandida Jean-Marc Sarakoto Mamonjy. Amin'izao fotoana izao tsika dia miditra amin'ny 4e république dia mijery ny position firenena ary zany position firenena zany dia tsy vita raha ohatra ka famoerana natao fa tsy maintsy misy ny fampirimana ny ampo fametrahana ny position ambony firenena fandrinadrina ilay fifankatiavana mahasamana raha nisy ny hevitra tsy mitovy raha nisy ny zavatra nahatezitra raha nisy ny teny zavatra tsy nety dia famelana dona zany mangataka famelana izay ary mamela ihany koa izay mbola rehetra voatontoina tamin'izany. Ho an'ny Christine Razanamaso kosa Maharante Jean de Dieu mpitondra tenin'ny Mapara no nanao ny fampelezan-kevitra ho azy. Namafisy ny favehivavy mendrika i Christine Razanamaso ary izy no tokony hitarika an'ity androm-panjakana ity. La no filohan'ny anteny meram-pirenena tamin'ny isam-bato 7/70 ity kandida ity raha 7/20 kosa no vato azony Jean-Marc Sarakoto Mamonjy. Iray kosa ny vato fotsy. Nandritra ny fivoriana manokany anteny meram-pirenena izay tanterahana androany no nanatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Eo amin'izay vaovao ara-politika izay no mahakasika ny fifidianana ny tanterana androany tetsy amin'ny anteny meram-pirenena dia Christine Razanamaso no vehivavy voalohany hitarika ny anteny meram-pirenena. Ny famerenana ny asin'ny anteny meram-pirenena no isan'ny imasoany Christine Razanamaso raha nambarany tamin'ny fotoana natanterahany famindram-pahefana teo amin'ny Michel Ratsivalaka zokiolona indrindra sady solombavam-bahoaka lany voafidy ihany koa. Sitraka Rajonarivony ihany no mitatitra ny fanadidina mahakasika izay. Ho filohan'ireo solombavam-bahoaka tsy hakanafaka i Christine Razanamaso namafisiny fa tsy ho hita taratra intsony manomboka izao ny firehana politika misy azy. Ny famerenana ny asiny anteny meram-pirenena no fahindohan-drarahany amin'ireo fandaharana asa ny volavolainy. Amin'ny fisiketoana dia manana fandaharana asa ny telako izay raha sitrakareo dia iarahantsika ny valan'izany. Voalohany amin'izany fampiakarana sy ny fitangona mianaka Andriamaso ny asin'ny anteny meram-pirenena. Raha ny lafa fanorenantsika ankehitriny raha teo dia hita taratra sy mibaribary ao ny fitomboan'ny fahefan'ny androm-panjakana misy antsika ity mihoatra ny taloha. Mitaky fahamendrena izany ka isika mpikambana fototra inorenana an'ity lapa pirenena ity. Ny zava-misy aketo, ny asa fanaovan-dalàna hita ihany. Fa eo amin'ilay andraikitra faharoa dia ny fanaraha-maso ny asa ny fanatanteraka no somary lasa-danja hatramin'izay. Ka hijoro isika fa andro ny fanovana izao. Fa ankoatr'izay, nambarany ihany koa fa hiady mafy ny momba andreo tombotsoa andreo solombavam-bahoaka izy. Isan'ny voakasika amin'izany ny tampo-karama andreo solombavam-bahoaka sy ny fanomezana fiara mataho-dalana ho azy ireo. Nambarany fa tokony omena fitaovana ireo solombavam-bahoaka ireo mba ahafahany manatanteraka atsakany sy andavany ny asany.
Nivoatra ihany koa tamin'ny fandraisam-pitenenina nataony ny mikasika ny fanandratana ny asan'ireo solombavam-bahoaka. Tsy andany ireo volavolan-dalàna tsony izy ireo raha ny nambarany fa ho mpanolotra tolo-dalàna miainga avy amin'ireo etaetan'ireo vahoaka. Momba ny fanavaozana ho tanterany amin'ny anteny miram-pirenena indray dia nambarany fa ametraka lalàna momba ny fahafahana manatanteraka ny vote elektronika izy. Taorian'ny fifidianany ny filohan'ny anteny miram-pirenena no nanatanterany famindram-pahefana teo amin'ny Michel Ratsivalaka, zokiolona amin'ireo solombavam-bahoaka sy Christine Razanamasoa, filohan'ny anteny miram-pirenena. Araka izany moa dia tsy nisy zany ny famindram-pahefana teo amin'Andriamatoa Rakoto Velomamy izay filohan'ny Congrès teo aloha sy Christine Razanamasoa izay filohan'ny anteny miram-pirenena lany tamin'ity androany ity. Fa miaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity dia vaovao mahaliana avy any ivelany. Richard Noble tompon-daka eran-tany amin'ny fitondrana ireo fiara aingam-pandeha mahatratra any amin'ny ray faingo 100 kilometatra isan'ora zava-bita miavaka entina aminao androany ary nisany nahazo ihany koa ny diplôma ny Guinness 4.4 Very important to kind of understand this. The job of driving a car like this must have Richard Noble na Obi teratany Écossais olo malaza eran-tany fantatra amin'ny fahaizana mitondra fiara aingam-pandeha toy ny First 2 efa 4.7 taona izao. Tao anatin'ny 30 taona nitondrany fiarakodia izay 3.9 mph na 2.9 kilometatra ao anatin'ny 2 ora amin'ny ankapobeny afainganam-pandeha vitany. Tamin'ity lalao indray mandeha ity tratra ny tanjo izay efa napetrany efa 4.7 taona izao. Raha ny fanazavana nentina fa merimberana sitraka efa maty-paika ny azy ary tsy namelany raha tsy azo ny diplôma Guinness. Mifanandrify taminy Ian de Green fantatra amin'ny fitondrana fiara SSC saingy tsy mahatratra ny alavirana sy ny afainganam-pandeha napetrany mpikarakara tamin'ity taona ity. Mbola maneho ny farazana-tena ny Ian de amin'izao fotoana izao ary mizatra ny fiara entiny eny amin'ny piste. Tale-panorona ity orinasa mpanamboatra fiara First SSC ity Richard Noble, fiara izay efa manana ny lazany amin'ny afainganam-pandeha efatra vanim-potoana ny Desert de Black Rock ny taona 770 hafainganam-pandeha 770 kilometatra isan'ora. Io izany vitesy mafy indrindra vitan'ny olombelona mitondra fiara hatreto. 100 kilometatra isan'ora ao anatin'ny 2 segondra no tratran'ny moteran'ity karazana fiara iray ity ary alavirana 570 metatra tany ho any dia efa tratran'io hafainganam-pandeha io. Runway, but much faster. And then when you start going near supersonic, the airflow goes supersonic over the intake and you start seeing the shock waves build up. And then you come out to the measured mile and then you've got to go into the deceleration phase. You get a huge deceleration spike of 6G, which means you're Tany Royaume-Uni no nanaovana fifananana, sarotra ny anaovana tahaka izany eto amintsika. Eo aloha ny akeliny lalina sy ny tsy fisian'ny pista manokana, mahazaka izany eo ihany koa ny fahasarotany mety hanan'ny itony karazana fiara manokana aingam-pandeha itony. Eto amintsika raha teo, tahaka ny any amin'ny firenen-kafa rehetra, mbola mijanona kilalao manan-katao ihany koa aloha hatreto ny familiana fiarakodia. Teny vaovao avy any ivelany ahitana ny zava-bita miavaka indrindrindrina tompoko klasy tompoko vavy no entina mamarana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa maindram-poana ho amin'ny rampitso indray. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.